ity ilay rahalahy kely indrindrany Jesosy irahany hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady faharoa amin'ny volana oktobra ananganantsika efijekelma ianarana no hevitra hoe mahatoky amin'ny asany raha atao amin'ny fiteny mazatra andavanandro dia hoe azo hitokina amin'ny asany ny mino ary ny Matio toko faha-efatra amby roapolo anazavany Jesosy raha natao miafina anatin'ny voambolana izany mpanompo mahatoky zany. Izy moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay no tendren'ny tompony feny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoany sambatra zany mpanompo zany raha avy ny tompony ka hita azy manao zany. Takizany no bolana faraka amin'ny telopolo ny fahafolo no vakitsika teo fanontaniana izy no mahita vehivavy tsara fanontaniana atao zany aseho zany dia mitantara ny ataony zany vehivavy tsara raha atao miteny mitovy aty amin'ny fanekeny vaovao dia hoe vehivavy mahatoky dia nitanisainy teny ataony zany vehivavy mahatoky zany mitokantrano ny akanjo ny fitafiana ny sakafo fikarakarana fomba marainarina mba mikarakarana zany ankonana zany mahatoky. Raha atao teny mifanohitra amin'izany obolana fahaitra amin'ny telopolo zany dia hoe raha ny vehivavy tsy azo tokiana dia tsy vita daholo re raha rehetra voalazaty obolana faraiky amin'ny telopolo tsy miakanjo ny amkona tsy misakafo sy toy zany maraina le anankiray amin'ny obolana le anankiray zany be toromaso any fito mbola eo ihany sy toy zany. Misy vehivavy hoe mbola mampandrina amin'ny fito ay akopa azy te fanampiasana azy zay amin'izany izy zany mpanompo mahatoky sy manan-tsaina. Ny alalàna zany mpanompo mahatoky sy manan-tsaina hoy Jesosy dia manome hanina reo mpanompo namany amin'ny fotoana. Raha hitany tompo manao tahaka zany mpanompony dia sambatra zany mpanompo zany. Lea mba hiverina ny fanazavako ndray andro zay fa ohatry mitady tsy ho tadidy le izy fa maninona moa no aty amin'ny fahadimy amby roapolo taona no manao trano ho an'ny mpitandrina ejekema katolika nefa mbola misy 10 taona be zao zay vao isotronono izy. Dia mety misy tokoa lay mpanahy eritretra fa alina tokoa mamaky amin'ny pasite raha anao trano tantarany fiangonana mamahana ny ondrin'Andriamanitra amin'ny fotoana. Inona tantarany fiangonana voadila ty taona ty dia miatika sika ankalaza 150e amin'ny fiangonana tsy tiako helingelena amin'izay sao za atao fankalazana dia fa fantatra kosa fa nizay atao ratsangamaty io maharitra tsara isika miatrika amin'izany dia aty sika mavita zay tokony natao ary koa tsy eritreritro hoe 5 amby roapolo taona dia atao hoe atao mariny zany fa fitsipiky ny fijekeny zany mivoaka any amin'izay fibrime rehetra ataony fijekeny many zany rehetra ny fankalaza rehetra ny tsy maintsy ankalazaina eo nevo ny fiangonana dia tanisaina eo fa 5 amby roapolo taona ny fa 10 taona zany hoe jubilé dia sika mba mahatratra fa 5 amby roapolo taona dia faly misaotra an'Andriamanitra mba mahatratra amin'izany. Zazalahy kely 5 amby telopolo taona tonga teto tonga 5 amby roapolo taona mba 90 taona zao ao anaty isaotra an'Andriamanitra amin'izany. Fa rehefa natsangana ny komity dia ny komity nanapa-kevitra maha-komity ejekeny mazy natolotra teo anatreny fiangonana niteraka sy faly ny fiangonana hoe
mety sy mariny zany tena fiomanana io vita ny trano rososika miomana amin'ny 50% ny fiamonana zany zavatra ao an-tsaina fa tsy hoe ty teny paster dia taony trano dia andeha izy fa fiomanana miasa lehibe ny fiangonana io ary tsy natao hatrany amin'ny desambra fandazaiko teto zany vo tapotra l'octobre mijanona rakitra fatelo amin'ny tao-trano miala sasatritsika any febroary any vo eritreritrany ianao rakitra fatelo ho an'ny azafa fa tsy ho an'io trano tsy ho amin'ny fiomanana am'izany raharan'andriamanitra fa 50% taona ny fiangonana zany andy efa lazaiko teto zany izy any mpanofo mahatoky sy manatsaina dia mahatoky zany toe-panahy dia manatsaina saina fa isika dia sady mivavaka ny mpanahy no mivavaka ny saina koa dia zany anaovantsika le fifanentanantsika mianakavy hoe ne tamin'izao fa 5 taon'izao hoe mandraisa tsara ianaka mpanao trano sika ohatry ny angaviko tamin'ireny andro zay nantsangana teto hoe mba nomony fitenika anamboary trano aho itoerana dia mba toany zay mandrapavita n'le trano vitany trano raikitra resika miazakazaka rehefa avy eo raha rehefa avy eo ila zava-momba ny trano dia hitatsika hoe misy lakile atolotra eo mivaintiny mba mpiaika ho an'andriamanitra zany dia mitady ampanahy ny fiainam-panahy ny fiangonana ny fiainam-panahy ny fiangonana io le izy asan'ny apôstôly toko faharoapolo sitrapon'andriamanitra tamintsika teo hoe tandremo ny ondron'andriamanitra zay novidiny tamin'ny rany fa isy amodio avy amirakira io olo io avy amina hoe mivoan'olona tahaka zany hoina hoe asan'ny apôstôly amiravira dia anjaran'ny mpitandrina anjaran'ny namany mpitandrina no mitandrina mialona reo olo reo tsy finavaina tahaka zany andraiky iza masina anasian'andriamanitra zany mosikiny anareo hoe ny toloteniny namantsika rao fiangonana tamin'ny heriny hoentina miandry le ondron'andriamanitra zao ary raha nyvakina ny famelan-kely koa ny solotry tsy nambarako satria tsy zany anareo any fa ny pikaramo raha avy ny ambodi dia mandositra izy avelany io dia rasa izy mandeha fa izaho no mpiady tsara hoe jesosy mpiady tsara manolotra ny ainy amonjy ny raha isy aiza zany ambodi zany miatika izy zany mahatonga anay miantso ny fiangonana hoe anamboary trano zay toeranay efa any efa ho amin'ny fotoana mpanolorana isika zao a dia isaotsika an'andriamanitra izany sambatra zany mpanompo zany raha avy ny tompony ka ahita azy manao toy zany dia mihevitra misaina inona no atao maninona tiano atao mba ahafahany miondron'andriamanitra ahafahany mpiara-manompo mihinana le mihinana eto jaona toko fahafolo ndray e zafady betvely jaona toko fahafolo ny andiny fahasivy mivakitsika tamin'ny famelam-pely koa jaona toko fahafolo ny andiny fahasivy izaho no vavahady raha izaho no idirany olona dia hovonjena izy ka hiditra sy voaka sady hahazo hanina ny mpanompo mahatoky sy manantsaina dia mitady moyen ahafahany olona hahazo hanina
ina io hanina io ny voalohany hanitsika niny dia manao miasa an'Andriamanitra. Ny voalohany asantsika niny dia ny mino ny zanak'Andriamanitra. Zany ny teny Jesosy fanantanio ina no asa ataonareo dia ny minonareo ny zanak'Andriamanitra. Zany folotsika zany eo itsika miatika ireo asa rehetrarehetra eo. Zany no hanina dia ao am-panaovana ny asan'Andriamanitra sika no velomin'Andriamanitra, talian'Andriamanitra. Nalefako tamin'ny maromaro zay mifandray amin'ny fotoana sasatsasany mba taitaitra ny amitoerana any dia hoe arabaina ianao paster satria anatin'ny vaitsan-kely zao a tokony arabaina to arabaina ianao paster mahatratra ny vaitsan-kely any zatra tsy tokony bangy zany ny fifandraisantsika dia miaraba dia mandeha ny SMS dia hoe arabaina ianao taka mahatratra ny vaitsan-kely dia ataoko mbany hoe famalina misaotra anaka matsiaro Genesis 1:23 tapany voalohany. Zany foana ataoko makany. Ino Genesis 1:23 tapany voalohany io? Mandidy jereny. Tapany voalohany vaitsina fa zay mamaky ny tapany manaraka. Fandona am-poto anao raha mandeha manampy ny tapany ao fa le tapany voalohany tsy fizaraina aminao ary tahy zay io zany ny antsonany Abrahama fiantson'Andriamanitra ny mpanompony ipita zay mpanompon'Andriamanitra rehetra tahaka ny Abrahama ino moa tikely Abrahama ray liny Genesis 12:3 azo dia tsy mahita ny sasany so dia 13:3 hita ny sasany io 12:3 itahy zay manisy soanao ao. Zany mahatonga anao hita in'Andriamanitra io satria anao mba manisy soanay tsy matiaotro ianao raha manisy soanay fa ianao ihany mahazo ny tameribida avy any amin'ny tompo ozy izy dia zanako ny hira tena mahazo bonus avy any amin'ny tompo ary mazava be ny fanentanany apôstôly Paoly amin'izany Korintana 4:5 hoe fa zay manome amin'ny fifaninana chéri du tout. Le chéri du Seigneur. Vous êtes la chérie du Seigneur. Qui tout? Etalini yanare. Izy ny mpanompo mahatoky sy manan-tsay. Mahatoky miatika ny farimpony, miatika ny zany, tsy mivily. Izy président synodale tany amin'ny fotoana anatrehanay tamin'ny zoma hoe ianao paster anisan'ireo paster fantatro mantsy le paster tany anisan'ireo paster mba fantatro tsy mibizina fa dia miatrika ny asanao dia mitanysain'ny sekreteran'ny komity teo le asanao ataony paster satria mba tsobily le paster dia tanysain'ny sekretera io paster anay dia makary izy dia manao zao izy dia mainga ny olona azy dia makary marady dia tanysain'ny sekretera di président synodale no hoe ianao paster mba isan'ireo paster fantatro tsy mibizina dia rehefa mba tonga eto izy zany zao bino fa ilazan'izany izy zay tsy mibizina tomobila tsy mibizina telefona tsy mibizina ordinateur tsy mibizina tany tsy mibizina aitiny antson'Andriamanitra ray manaiky ny fitsikisy ny fotarana ezekely zay a ny mpitandriny ezekely dia matianina ny asa fa tsy hoe matikanina kozy dia miatika araka izay hery sy fahefana sy fampaherizan'ny tompo amin'ny asa eo atrehiny zany iny le fitanisako tamin'ny mbalasana vavy rehefa tafahoana hoe mba omeo aho hoe paster ny emploi du temps anatin'ny taona anatin'ny herinandro dia tasaiko aminy mba manao semaine anglaise kely zay alatsinainy tsy miasa na sendaka misy arany fa zava-tampoka sy maika tsy mampaninona atao hoe talata mankatsy alarobia mankano zao akamisy maketsy zoma manao zao sabotsy tsy fantatra ntsony alahady manao ninina mahatoky mangataka ny tompo mangataka ny fanan'Andriamanitra mba
oekeny misy an'ilay mpanompo mahatoky ny tena. Ndo iarahantsika mamaky fanoloany ny Korintiana voalohany toko 4. Matahotra anareo any tsy nifidianako an'io toriteny. Matahotra azafady amin'ny voambolana mivava anareo aho satria ny protestanta be. Korintiana voalohany toko 4. Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'ny Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra zany. Ary raha izany dia fantatra rehefa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky. Fa raha ny amiko dia ataoko zavatra kely foana na ho tsarainareo aho na ho tsarain'olona, fa ny tenako aza tsy mitsara ahy. Fa tsy hitako izay tsiniko nefa tsy raha marina azy zany, fa ny tompony ho mpitsara ahy. Ho amin'izany aza mitsara na inona aloha foana dia ny fiavian'ny tompo izay ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny fikaisan'ny fo dia samy ahazo izay terany avy amin'ny tompo, avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Izany mitondroin'ny apôstôly hoe mpanompo mahatoky. Dia mianatra amin'izany mangataka amin'ny tompo hoe tompo mba tazony aho ho tahaka izany ataon'ny apôstôly Paoly zany ny fanompony. Ary matoa zay avita amin'izany, matoa zay afaka mikenaina amin'izany, dia satria mba afaka ho anay anareo. Satria ny ampivarotra amin'ny tompo ianareo ho anay araka ny fanentana ataon'ny roa fiangonana teto tamin'ny alady hoe mivavao any mpitandro fa tsy hoe marary izy dia hoe mivavao any pastery. Fa mivavao anay mba afanitena Andriamanitra mandeha amin'ny fahasahina rehetra. Dia mba ho mpanompo mahatoky ho an'ny tompo zahay. Fa raha manao anankapoza ny mpanompo ratsy fanahy zany hoe maharitrela ny tompo ka dia mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo zany amin'ny andro izay tsy poiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho kapahin-droa izy ka omeny anjarany mpiatsara velantsy any misy ny fitomanina sy ny fikitroany izy. Zany mpanompo ratsy fanahy zany hoe ny tompo izay makany mihinana sy misotro any mpimamo mba tsy angano ny tanany. Rehefa mba hitanao mamo aho tsy angano ny tanany. Za pastery dia vitanao a mamo ianao pastery. Izy io ny fanahita mamo. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary dia tangiteny zahay mba tsy atao zany hoe mpanompo ratsy fanahy zany. Ka sanatria voatombo misy an'ireo mpiatsara velatsy. Amba ho isan'izay andray ny mideranay araka ny apôstôly Paoly amin'ny tompo raha ho avy izy. Mingaholay tompo zany teny zany hoe tsika mamaky vakatra ty herinandro hoe manompo an'Andriamanitra ty efa mihamana akaiky tapitra ty herinandro ty roa sisa hiatranetrany tapitra toan'ny volana anysika ho an'Andriamanitra rehefa manahitra. Amen.